mbola manapaka nomponareo sarany avany ny fiadana Jesoa Kristy tompo. Amen. Mivavaka isika. Ndraiky izay tompo, vavolombelon'ny fitiavana, fanofamondram-ponao no tsy nahalany rehetra ary vaovao hitanay hiainana isa maray zany. Ndraiky izay nazakazaka, teaneo ny finoanay, te hitoaka aminao ilay loharano tsy mety ritra, ilay loharano fifaliana maharitra, ilay loharano mpamonjeny. Nitenena tompo, aoreny ray ny finoanay mba tsy ho finoana mandalo fotsiny. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen. Matotoko faharoa ambin'ny fahaenina ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Efa nivakiana teo no ifitorantsika amin'izao afatra no hoe ny izao. Ny lohahevitra dia ny hoe Jesoa Kristy no ivon'ny Noely. Jesoa Kristy no ivon'ny Noely. Voalohany, Jesoa Kristy no ivon'ny Noely satria izy no tompo sy mpanjaka n'izao rehetra zao. Izy no tompo sy mpanjaka n'izao rehetra zao. Hitantsika fa ny matotoko faharoa andin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo dia mitantara ny namangian'ny magy sasany an' Jesosy. Iza moa ny magy ambara eto? Ny magy dia olon-kenjy, olona manam-pahefana, manam-pahalalana no ajaina teo amin'ny fiarahamonina tatsinanany, indrindra teo amin'ny arabo. Izy ireo dia mpandinika ny kitana. Misy sasany tamin'izy ireo no mpanompo satroka, fa rehefa tonga namangy an' Jesosy zavy reto kosa dia tena mpivavaka, matahotra n'Andriamanitra. Tonga miankohaka, tonga nanome voninahitsy. Angamba mety nahalala ihany izy ny faminaniana izay nataon'ny Balama, araka izay hita amin'ny numerito 720 manao hoe hisikintana miseho avy amin'ny Jakoba. Jakoba ilazan'ny Israely ihany zany, sy tenim-panjakana. Ao ny milaza fa avy any Iran izy ireo no nanaraka ny kitana ka tonga tao Jerosalema. Ary tsy nanaiky raha tsy nahita an' Jesosy azy. Niankohaka tany nanolotra volamena zava-manitra sy miora. Ary efa tonga hatrany amin'ny Herôda mpanjaka fa fanao ny manome voninahitra ny mpitondra fanjakana ao amin'ny tany anankiray raha mpivahiny ianao. Dia nanambara fa isy zany zava teraka izany. Herôda moa dia fantatsika ny efiny avy eo ny hoe lazao aho. Rehefa hitanareo aiza ny toerana misy azy, dia mody nilaza ireo zako hanome voninahitra azy, nefa ao ambadika efa mikasa ny amono azy. Dia nanao zany fanomezana zany reto magy reto, ary rehefa vitsy zany dia nitoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny alalan'ny nofy mba tsy hiteny amin'ny Herôda, fa avy hatrany dia andray lakana ka hiverina any amin'ny tany miaviny. Mahagaga ry havana, farak' izany nambaraka izany arabo ane reto magy reto hoe. Ary fantatsika tsara teo amin'ny tantara fa nanolonilony hatrany izany hoe jiosy sy arabo izany. Nanomboka hatramin'ny tantara ny izy mirahalahy zanaky Abrahama, Ismaela sy Isaka izany. Kanefa dia arabo izay miverina fa fahavalo mpirafy amin'ny jiosy no nirahin'Andriamanitra hampahitana izany mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo izany. Izay vao nikoropaka ry Herôda, atoroy ihany misy azy, nanontan'ireo mpisorona, le mpisorona jiosy ary raha tsy nalalaka ireo hoe aiza moa no teraka ilay Mesia fanambaratra any amin'ny testamenta taloha. Izany hoe reto arabo reto dia misoro tena izao tontolo izao, le verina fa le tena hoe jentilisa mihitsy. Misoro tena izao tontolo izao milaza hoe teraka ny Mesia, mpanjaka an'izao tontolo izao.
le Jesosy Kristy. Efa nivakitsika nibetsaka teo Isaia 8:5 milaza hoe Andriamanitra mahagaga Andriamanitra fa tsy hoe mpaka ny Jesosy fotsiny, tsy hoe mahely fo ny firenena fotsiny, ray no mandrakizay. Zany Jesosy Kristy toriana aminao, toriany ny fiangonana kristianina aminao. Tompo ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, tsy hoe raharahany Jesosy fotsiny io, tsy resaka mpirazarana fotsiny io ka hoe mivavaka amin'ny razam-bazava izy, tsy hoe mpanjaka nasionaly fotsiny io ka tahaka ny tadiavin'ny Jiosy hoe mpanjaka ny Jiosy ny tadiavinay, fa mpanjaka n'izao rehetra izao. Ny Kolosianina voalohany Kolosianina toko voalohany 2:17 dia milaza amin'ny Jesosy tahaka izao: izy no endrika Andriamanitra tsy hita, mila matoto alohan'ny zavatra hary rehetra izao, tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na ny fanjakana, na ny fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aresan'ny zavatra rehetra. Zany Jesosy Kristy izay tsarovatsika androany naterana. Tsy maintsy miteraka fanontaniana amiko sy aminao zany: iza Jesosy Kristy aminao? Olo malaza tahaka ny olo malaza rehetra ve tambatsarovana rehefa no hoe inona no ambaranao manokana ny amponao any? Rehefa nanontaniana moa ny apôstôly Peter dia mba nivakiny hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ary Tomasa rehefa nahita azy, satria mbola feno fisalasalana tamin'ny voalohany, dia mba naiky hoe tompoko sy Andriamanitra. Iza Jesosy Kristy aminao? Fa efa hatramy voalohany no mpanjaka n'izao rehetra izao izy. Faharoa sady farany, Jesosy Kristy no ivony Noely, satria izy no ankalazatsika. Izy no ankalazatsika amin'ny Noely. Nyresaka betsaka sy ny fanrivotra midaka naterahany olona, ka manjary indray rohito ny sasany laza hoe tsy misy zany Jesosy Kristy zany. Hatreto aloha dia tsy misy afaka milaza tokoa hoe izao marina lay daty naterahany. Say izao ny mpahay tantara, ny mpahay siansa rehefa mitady ny profo rehetra ny amin'ny fisiny zany Jesosy Kristy tety an-tany zany, io zany da le antsoina hoe Jésus historique, misy eo amin'ny tantara be zany, tsy raisy zany hoe tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, fa nisy fotsiny be zany, efa samy miaiky reny, fa nisy tety an-tany zany Jesosy Kristy zany. Be dia be ny profo hoentiny milaza an'izany. Ary na ny fomba filaza zany hoe tononona manokana ny mpitondra tamin'izany, zany mantsy indrindra ny soratra masina ny fomba anankiray ilazana ny vanim-potoana hoe nisy eo amin'ny tantara, ka tononona manokana hoe tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, dia azonao porofolo zany jerenao miregistran'izany Herôda mpanjaka zany, fa misy zany Jesosy Kristy zany. Ary zany no antony namonantsika anatin'ny fanekam-pinoana, mijara nanapaky Pônsy Pilaty, dia azonao marinina fa tena nisy teo ambany fitondrany Pônsy Pilato izany Jesosy Kristy olona na Jésus historique izany. Ka tsy hoe tsy fantatra le tena dako mazava no manjary atongranao hoe tsy misy zany, ka tsy akalazaina koa ny anniversaire. Nga rehefa ateraka vera ny olona anankiray dia tsy ankalazaina ny anniversaire, ary Satana ny tena ambadika zany mba anadino isika. Fa rehefa tsy tsarotsika hoe tonga nofo tety an-tany tao amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra, dia efa manomboka milozolozo no tomboka mantsika zay. Zany hoe Jesosy Kristy niporoporonina ve zany le ivavahantsika. Ka io no ambarako aminao hoe tsy nidaka ny zava-dehibe, tsy moramora tamin'ny fiangonana. Ny fiangonana kristianina dia fantatao fa ny seza faninjehana. Taonjato voalohany, taonjato faharoa, eny tapaky ny taonjato fahatelo azy.
zany tamin'ny andron'ny Néron zao nitorana verina ny kristianina voalanomboka tamin'ny andron'ny Hérode fotsiny dia efa hoe novonoana daholo ny zazamena vavy noho ny andro Jesosy Kristy zazy tsy mora ny mahazo ny fiangonana fa tsy maty ny fiangonana atao anatin'izany fanenjehana zany ary tsy zakontsika raha taty amin'ny taonjato faefatra vo afaka hanapa-kevitra ny fiangonana hoe andao ankalazaina ny noely ka nanondro ny daty ny 5 Desambra tamin'izany vanim-potoan'izany koa be dia be ny olona no mivavaka amin'Andriamanitra saky nanaovana fety nasiana fanazavana lehibe eraka ny tanàna fa zany Andriamanitra mitira zany no ivavahany eritreretina hoe mitondra ny fahazavana ny masoandro ka manjary natonga ny fiangonana napakevitra satria mirohatra makany ny olona fa any misy mazava mahafinaritra dia hoe andao atao amin'ny irisy aloha ny fankalazana ny hoe fa Jesosy Kristy ny tena fahazavana zao tontolo zao ka manjary le resaka jiro ivelanvelany ndraindray no averin'olona hoe zava-dehibe maka fa milaza zavatra ny hazavana fa Jesosy Kristy ny tena ivony Jesosy Kristy ny tena tiny ny fiangonana tondrona fa tsy resaka datin'andro sy fombafomba zay fombafomba rehetra tatio arino zany beta avy amin'ny fireneny samy hafa zany ohatra hoe asiana kresy satria hoe mba mampatsiaro atsika zany fa tiantsika Andriamanitra fa misy ohatran'ny Jesosy Kristy hoe tena profo mivangana fa tena tiantsika teo amin'ny tantaratra ny Jesosy Kristy zany tiantsika Andriamanitra manjary fombafomba zany hoe mifanolotra fanomezana ny piray ankohonana ny piray fianakaviana ny mpinamana akaiky sisy maharatsy an'izany raha raisina ny mafombafomba azy fa ny tena zava-dehibe ary tena ivony dia hoe Jesosy Kristy no fanomezana sarobidy-ndrindro nomen'Andriamanitra anao atsika tsara n'izao nosoko fatelondriny fahinambinifolo ao no tontolo izao tiavin'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny mba tsy hoveza nomeny fa tsy hoe nampondraminy raha io amin'izao mba namidy be dehibe ny tsy zao fontsy faktorana jerama fotsiny ary mila tsy voalohantsika nefa no masoandro tsy alohantsika fon'Andriamanitra ao antsika Jesosy Kristy dia tena fahazavana mameno ny fiainantsika manontolo ary fiainana mandrakizay dia lasa mahafinaritra iombona izay rehetra zao gagafana ny prime ministre Mauritiana zay fantatsika fa nindoha dia mametraka sana sapay ho an'ely ao amin'ny murany ao dia miaraba rehetrarehetra hoe arabaintsika rehetra mahatratra ny noely toa lasa hoe fetin'izao tontolo zao amin'izay iveran'izao tontolo zao azy dia misy zavatra mahafinaritra misy fahazavana be lehibe ampatsiahan'ilay fomba taloha zay fanamarako teo dia manjary me be dehibe mpivarotra lasa mpivarotra koa ny tsy mpivarotra rehefa roa volana milohan'ny hoe dia misy jiro misy sapay rezabe dia mba te-hakasa daholo tsika rehetra misy feotirany hoe mahafinaritra mandrotsirotsy misy sinanao be dehibe ho amin'ny ankizy mahafinaritra fa tsy mahafinaritra toa mahafinaritra tokoa zany nefa mandalo any fa Jesosy Kristy ny tena manome fifaliana maharitra raha tena raisina ho amponao izy hoy ny anjely aza matahotra ino milaza teny somafaly aminareo aho fifaliana lehibe mba inao moa zany fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy ny fiaraka ho anareo aneo tanànan'i Davida dia Kristy tompo tena milaza aminao fa afa ny fifaliana avy any anaty le tonona rehetra tao mantsy mahafinaritra toa mahafalifaly avy any ivelany rehefa rava an-tsena dia rava koa ny fifalianao rava angamba ny fifalianao fa lany koa ny volanao fa miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsy miankina amin'izany zavatra ivelanvelana zany azay dia vavolombelona zany mirehireny amin'izany afa ny fifaliana miaraka amin'ny Jesosy Kristy rehavana malalana ny noely dia fomba anankiray mbola akakaratsika sy ahatsiarovantsika andray maka ny hoe tonga tety an-tany tonga nofo tao amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra
hoy ny apôstôly paoly milazan'izany mahatoka tokony ekena amin'ny fakasana rehetra izao teny izao tonga tety ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanoka ary hoy izy mambarina izany ary amin'ireny izao ny lohany izany hoe misy vokany ho azy ny fatondravan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy fa izy le lohan'ny mpanoka fatatra tsara ny tantarany fa Saola izy fahiny mavita mandoro kristianina satria teany kristianina fa nolazain'ny Kristy avy hoe nahoana ny manentsikaina no tonga voavonjy dia mirehakeny amin'izany tena misy tsirony ho azy zany hoe tonga tety an-tany tao amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra ary ianao mba ahoana ary ianao mba ahoana fakisary ny atokony fitompatelo amin'ny parapolo mambola miteny antsika mandrakano aminy tompo matombola miteko ny fonao io mba ianao mahay mampiteko ny fonao dia tahaka ny hoe Andriamanitra mandondono isaky ny tempo ny fonao dia Andriamanitra mandondono mamponao iny rehefa mitsangana varavarana ho Jesosy ka mandondono raha misy miaina feo ka mamony varavarana hiditra ho aminy eo ka hiaraka misakafo aminy ary izy hitako mihitsy sika fa raha itsika mandondona tokantranon'olona manondona indray mandeha tsika dia tsisy mamady tsika hoe mbola mihaino mozika andany mandondona fandrohantsika dia tsisy mamady dia vasandratsika mba mitendry mety mbola ny toalety andany mandondona fampiain'ny farantsika tsisy mamady manino tsika lasa miteny tsika ary amin'ny fenifetrakatsika azy ohatra miteny dia efa nanondona intelo fo iaho hoe ianao izay mbola manao tsedipahatra mbola lavitra amin'ny tompo impiry zay lefa nanondona tao aminao izy inona ny navalinao izany nampanotsonao ve izy mba tahaka retomady izay manam-pahalalana fa misy somatsy midisy ohatra ho an'ny olona tsy ampy fahalalana zany mivavaka izany fa raha manana tsara ny siansa ianao dia tsy mivavaka izany tsony fa anganany fironona ny fivavahana fa ny tompony fahalalana misy no miankohoka manolotra ny fanomezana manolotra ny fony ianao koa asain'ny tompo anio fa mandondona ao amponao izy ana akolory ihany fonao amen.